Commune Moramanga nosoloana ho IRD avokoa ny mpanolotsaina kominaly. Fibany arikarena faobe latsaky ny telo faingo 300 tsy mahay manavaka ny maika sy ny laharam-pahamiaina ny mpitondra hoy Ralson Roger. RN 44 tsy misy asa vita akory. Mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao aliny talata fa 7 ny volana oktobra taona 2024 izao dia mbola mifaliana hatrany tomboky lasy tomboky vavy no iarabako anao amin'izao alina izao manasanao mpanajana ihany koa anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra ary dia ny vaovao ny raharaham-pirenena avy hatrany no hanomboantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Dia kominina miisa 420 amin'izao no mbola fantatra fa tsy manana olom-boafidy. Naneo ny heviny mahakasika ny fifidianana ny faha 12 ny volana desambra izao indrindra ny kandida ireto amin'ny kominina Moramanga. Germano Menjanary, Mathieu Prince no manao fanadihadiana amintsika. Ambolitra tsy fanaran-dalàna io no tazana amin'ity fitondram-panjakana ity. Vahoaka amina kominina miisa 420 be izao no overezinjoy indray amin'ny faha 12 ny volana desambra izao raha toka ny vahoaka malagasy iray manontolo tamin'ny fifidianana izay natorehitra teto no ny doublon. Tafiditra ao anatin'ny vahoaka verezinjoy io ny pony ny Moramanga. Tsy araky ny lalam-panorenana izao zava-misy izao. Tokony avoaka daholo aloha ireo olona tokony hifidy izay mananjoy hifidy zay vao alefa ny fifidianana satria raha fantatra zany fa misy zao le problème tokony ovahana aloha ny olana zay vao alefa ny manaraka fa ny olana teo tsy voavaha dia ny manaraka alefa ihany zany hoe tonga dia fanaovana tsinotsinona fotsiny izay olona tokony hifidy zany izao zavatra atao zao. Ankoatra izay dia misoko mangina ny politika maloto ny ekipa ny fitondrana ao amin'ity tanàna ity amin'izao fotoana izao. Tsangan'olona sisany be ny tanàna ao an-toerana fa natao IRD avokoa ny mpanolotsaina ny commune. Le maire teo aloha ihany no mitondra ao zao fa nosoloana daholo reo adjoint au maire izay raha ny fijerina azy dia IRD daholo reo adjoint au maire ireo izay misy ny premier adjoint, deuxième adjoint, ny troisième adjoint samy IRD daholo ihany. Lasa ohatran'ny tsangan'olona fotsiny ihany sisa le maire teo aloha fa ny IRD no mitondra eto zany zao. Zay mitondra tsy noho ny demokrasia fa mitondra aterena fotsiny ihany. Raha ny tokony fitantanana ny tsena amin'ny mahabe ny tanàna, raha tokony hoe mahabe ny tanàna anay tokony isy aloha ny fifampidiniana mpivarotra ny commune ary mpanjifa ihany koa. Tsy nisy anefa izany zavatra izany fa izay tiany zareo ihany fotsiny no natao fanteliny zao araky ny teny zareo no korotany io tsena io. Fa manjaka tanteraka amin'izao ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Naneo ny heviny mahakasika izay indrindra ny solomavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anarany Antokotim Emilian Rambosalama. Germano Menjanary sy Mathieu Prince hatrany nanao ny fanadihadiana. Kobakambava izay no azo amehezana ny fampanantenana momba ny fandriam-pahalemana nandritra ny fampelezan-kevitra ny mpitondra ankehitriny. Aza tokoa moa izany ireo fitaovana izay nampirantiana tetsy Mahamasina ireny tena ampiasaina ho fiarovana ny vahoaka tokoa ve? Aza manao défilé de mode eny amin'ny arabe le tandro filaminana inona nataon'ireo miaramila sy polisy ary zandarma BDB eny amin'ny banky, eny amin'ny lasantsy, eny amin'ny karana, eny amin'ny mpanakarena vidy roplanina tsy voavita ainareo zany hélicoptère roplanina tsy voavita ho any atsimotsimo any zay mividy blindé atsika inona le tômôbila hoe tsy matahotra bala tsy mipakana vahoaka kory fa tondra lafy tangenana matete fotsiny. Raha ampiasana amin'ny tena izy dia tokony tsisy tsory ny polisy na gendarme na miaramila zay zanatsika avy amin'ny vahoaka ihany aratrora zany fa raha rehefa tamin'ireny hélicoptère sy roplanina ireny tsy taradalana ny andraikitra natao tsisy maratra ka zany ny zava-misy amin'ity fanjakan'ity tomboplazy tombovaly. Mbola vao heritona zay heritona mahetikely zany ny zava-misy. Eo amin'izay vaovao politika izay hatrany ary dia nandritra ny tatitra izay nataon'ireo solomavambahoaka aty matany Ambatondrazaka ny farany herinandro teo dia naneo ny heviny ihany koa izy ireo mahakasika indrindra ilay sekoly voalaza fa manara-penitra. Germano Menjanary sy Mathieu Prince hatrany.
irery any filoam-pirenena ankehitriny ny fananganana sekoly manara-penitra tsy ny fanamboarana fotodrafitrasa akory no ratsy fa ny tsy fahafantarana ny lahara-pahamehany sy ny tsy fampitoviana ny zana-bahoaka eo amborovy eo akaikeo a le tokana ny sekoly tsara tare 200 metatra mialan'io a misy EPP efa mitohila loatra zao mba mety izy oatra ny président Ravalomanana mitovy ny zaza malagasy rehetra atsakana tsy pokotany mahazo brosy pokotany rehetrarehetra apetraka ny kit scolaire mahazo daholo natao ny tenireny eto mampianatra dia ho isaky ny roa metatra nahazo sekoly fa apite ivoka tao matina zaka fa tamin'ny teteza mito marary ny fonao paleky ray sambo a nafara président Ravalomanana anaovana an'io école io le préfabriqué pareta inona tany Antananarivo namity tamikilao ely aratsitoetra zay dia eto anao anongana anangana sekoly manara-penitra eto Ambatondra Zaka mialatsiny aminareo tandrevohatra dia ahoana le ry amoron-dalana ry mba ahoana le vahoaka any ambahavohatra reny mbalabary minaparaky reny mba hoaizany zanany atreto dia mbola tsy nandrenesana fandraisana mpampianatra ho mpiasam-panjakana ity fitondrana ity ny sekoly manara-penitra kanefa ny mpampianatra vesatra ho an'ny ray aman-dreny raha manao tranonareo a inona moa manomboka voalohany any amin'ny fototra fa ny azo tonga dia any amin'ny deuxième étage zay ny tena zavatra amity zay ny azo ny tena mandeha manao sekoly izy manara-penitra nefa raha fantatsika ngamba misy betabe reo framma era Madagasikara miahotsy mandray vola tsy maninona aloha raha mifampianarana sy mibantsy ny alina natao tsara aloha le olana be fa atao inona raha ataona mivita mijanajala ary école atao inona io tena mamenatra tena betabe eo amin'ny arrondissement misy amako monsieur le député zay nge tsy ampifare zay nge tsy nandray vola kely ohatrany tena mampangoraka maninona aloha reny tsy ambanina zay nataokana hoe miazo tonga dia any amin'ny deuxième étage raha any amin'ny deuxième étage inona nataony tsy ela dia mirotana tsisy base fa nandritra ny 5 volana izay no niaina ny vahoaka malagasy Madagasikara ny fiboana sy ny amianara-pahasalamana aza hatramin'izao dia mbola mizaka ny vokatra izany ihany isa-tokantrano fa inona marina ary moa ny tena anjara andraikitry ny fanjakana fanadiadiana ary nataony Germano Menjanahary sy Mathieu Prince hatrany mpiasam-bahoaka ny filoam-pirenena ary filohan'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy noho izany dia tsy tokony hisy ny fanavakavahana sy ny fampizarazarana samy malagasy amin'ny lafiny rehetra ataon'ny mpitondra ny hita nefa dia tsy mipetraka ny fampitovian-jony ny vahoaka malagasy ataon'ny fitondrana ankehitriny io ainao le lalàna voanavoaka atao Antananarivo tao eninareo taty ohatra manahirana ozy mampiditra ny ambanivory eto Antananarivo fa sady maloto a be paraky akoatra an'le hoe alika vovoa ataovam-bola mpitandro faraminan-tany fitandro filaminan-tany aminay nasina manao amin'ny tifitra pistolet amoron-dalana manavetsika roba raha tsy azy fa mikomina any ambanivoatra ndray mitady vanjoboro ho azy tetanao maly tonga rivarivo zay teto dia nahita lanjarona fa inona atao anatin'le arona any Antananarivo a 50 kilô gondronona zay sardine Nestlé menaka tsy asisa zany ao anatiny daholo fa nahita anao teto Ambatondra Zaka ao maly fa nena taminay vaizako hoe avy nilahatra tariva dia ndray mitomanitsy nazy inona ny ao anatiny 5 kilô so dia mba tsy rariny le izy fomba fitenin'ny filoam-pirenena ankehitriny raha ambabo ny fony vahoaka malagasy ny hoe rehefa miteny dia tsy maintsy tanterahana tena izany tokoa ve no zava-misy amin'izao tsy maintsy alefa reto helicoptera entsika iaza mipangalatr'omby mipangalatr'olona le omby asina pisy nakaiza le omby tsisy ninina anaty kipo rehetra aveo kiza raha mandoa fa anisan'ny lokaloka sy fampanantenana nataon'ny fitondrana ankehitriny ihany koa moa ny lalam-pirenena fa efatra amby efapolo izay tsy mbola tanteraka hatramin'izao na ny heviny mahakasika izany ihany koa
i maître Antra Razafy Manantsoa sy Fidèle Razarapiera solombavambahoaka ny Madagasikara izay samy voafity tamin'ny anarany antoko dimy Nambintsoa Velositraka no nanao ny fanadihadiana amintsika eo amin'ny sary ny Tahiry Niaina. Raha ny lalam-pirenena fa 420 no asindresaka mampinana ambolin'ny vahoaka ny filohan'ny Repoblika hoy nambaran'ireo solombavambahoaka ny Madagasikara tonga nitsidika n'Ambatondrazaka farany teo. Efa nisy ny fanekena sy fanaovantsony ny momba ny vola entina namboaran'io lalan'io teo anivon'ny anteny miram-pirenena araka ny loharanom-baovao tsy misy asa vita nefa hatramin'izao. Amboaritsika ny lalana RN 44 amboariko ny lalana ho zany rehetra zany zany nandeha daholo tao anatin'le fampelezan-kevitra. Faharoa manenga zipo tsy zany no tenin'azy io amboary manenga zipo ary manenga zipo zany tsy tafidra tanatin'ny velorano asevy mamoaka zay kabariny tamin'ny velorano izy raha nisy hoe ao anatin'ny velorano fa 4 anamboatra manenga zipo ao amin'ny lalana mampitohy any Ambatondrazaka sy Parafaravola izy fa rehefa nanao fitsidiana taty izy tsy mazaka mahita olona betsabetsaka io amboariko indray manenga zipo tsy ataoko manenga zipo tsony na ho enao a filohan'ny Repoblika mila mandanjalanja tsara zavatra tenenina. Fitaka ny fampisehoana sary maneho fa efa ho vita ny lalam-pirenena fa 420 hoy ny solombavambahoaka Antra Razafy Manantsoa. Tamin'ny fotoanandro ny président Ravalomanana talohan'ireny 7 reny efa nisy ny vola natokana nanamboarany RN 44 io ary efa nandeha mihitsy ny ara-le izy ary société malaisienne zay nahazo anazy tamin'izany fotoanandro zay efa nanomboka le asa ny vola efa tao fa reny moa nisy zany ny fanonganam-panjakana tamin'ny 7 dia naka ny fitondrana ny filoha amin'izao fotoana zao dia tonga dia nitapahany najanony daholo ny marché public marché international reny zany appel d'offre international ny natao lasa niteraka olana be zay ho an'ny firenena natao hoe zanakiala hafa na faralahan'ny asa zany io lalana RN 44 io nefa fantatra tsara ny mahazava-dehibe ny fafitany io lalana io tsisy lalana vita hoe tsisy goudron io na dia ataontsika hoe raha 1 mètre ary terrassement une partie. Mipetraka ny fanontaniana hoe inona marina ny antony tsy hamitana ny RN 44 raha oviana no hitsahatra ny fanaovana kitrano an-trano ka raha misy tombontsoa ny vahoaka madinika dia ahemitra trano rehefa tsy mpanara-dia ny filoha ny olom-boafidy ao an-toerana. Fa andeha ho an'ny mananjary kositsika amin'ny tiony vaovao manaraka ity dia mbola tsy miravina ny olana eo amin'ny fanjakana sy ireo ampanjaka ao mananjary amin'izao fotoana izao makasika indrindra ilay fizarana ny faritry Ivatovavy Fitovonany. Raha ny fantatra ihany koa mantsy dia mikasa anao hetsika ara-politika any an-toerana ny fitondram-panjakana ka tsy ankasitrahan'ireo olobe avy any an-toerana izany. Njavandre Mahefa, Andry Rakotomalala. Mitsipaka tanteraka ny fikasan'ireo olon'ny fanjakana hanao hetsika ara-politika ao mananjary ireo ampanjaka sy olobe ao an-toerana. Raha ny fantatra mantsy dia isy ny karnaval ka sain'izy ireo atao ho fisaorana ny filoham-pirenena tamin'ny nanomezan'ny faritra 7 nambaran'ireto ampanjaka ireto anefa fa tsy azo atao ary fanontana fady ny fanaovana io hetsika io mandritra ny fankalazana ny fety maty ao an-toerana. Sy ekena ny fihesikesehana politika mandritra nyity fotoana fetiny maty ity amin'ny daty 9 Oktobra ka hatramin'ny voahan'ny fomba ofisialy ny faritra fahazoana faritra Vatovavy Ray sy Mivaky. Mariny etoana fa raha misy mitady hiotran'io fanambaran'io ka agnisakisaka an'izany dia tsy tompona andraikitra ny ray aman-dreny ampanjaka eto an-tanàna fa miteraka savorovoro sy ady raha ohatra ka atao zany fihesikesehany zany. Tsindrina mafy etoana fa tsy fanazana sy n'io fanambarana io dia midika fagnisakisahana ny asin'ny tragno be sy ny asin'ireo ampanjaka izay mitondra amin'ity vohitra ity. Eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray dia tandindomindoza tanteraka amin'izao ny toe-karena malagasy. Raha ny tomba ny FMI dia tsy ho voaharina ao anatin'ny 3 taona izao fitotonga ny ari-karena eto Madagasikara izao manamafy ny mpahay toe-karena malagasy fa tompona andraikitra feno amin'izany ny mpitondra eto amintsika. Mirado Rabenjamina, Tahiry Niaina. Nanao be fanombana ny fitondram-panjakana fa ho tafakatra aotra faingo 9 isan-jato ny fitombon'ny ari-karena fahobe amin'ity taona 2024 ity. Ny totongana tanteraka nefa zany raha ny nambarany teo anivon'ny FMI na ny Fonds monétaire international. Maro ny mety ho antony raha ny fanazavany ny mpahay toe-karena. Madagasikara nefa navoantsika ohatrany hoe
fanarefo ny toekarentsika nefa mbola tsy haitsika ny nanompana tsara hoe aiza ny tokony hitondrantsika ny fampivoarana ny toekarentsika variana loatra tsika tany amin'ny sehatra fahatelo io mola zaiky foana dia aty amin'ny service zany aty amin'ny fotodrafitrasa hitantsika moa zao mitsangana dolo izy io zavatra tsy dia mampidi-bolo reny fa kosa mamoaka vola ary natao fotsiny zany hoe afinaritra ohatra hoe terrain fanaovam-baolina sy ny sisa misy kosa ny hôpitaly manara-penitra azo ampiasaina fa tsy afaka napiditra vola araky ny tokony izy le izy zany tokony taty amin'ny sehatra fototra sy ny fanodinana no tondrana an'izy dia hitako adisona lehibe zany zao dia ny tsy nanaovana ny fanampiana ny orinasa subventionnaire zany io zany hitako nefa raha tsy diso ataony sasa 40 millions 50 millions de dollars zany nefa men'ny mpamatsy vola hoe anaovana zay subvention zay ahina mbola hitsororika lavitra noho izao ny sandam-bola malagasy ankoatra ny taketrana velany covid-19 dia mbola tsy mifanandrify amin'ny filan'ny vahoaka ihany koa ny fanarenana hoentiny mpitondry rehefa mitombo ny tinady dia mitombo koa ny tolotra zay zany tsy hain'ny fitondrana mihitsy fahitako azy ny lalao tamin'izay ka eo zany tsika zao marina mihitsy ny hoe mba vinavina hoe mba azo zao isanjato amin'ity ny araka ny fobentsika nefa ny hitotongana any amin'ny miiba any amin'ny telo isanjato raha tsy diso ka misy ke moa ny paikatokarena efa nilaza koa fa hoe momba ny volantsika io mety fara any amin'ny ray alina ariary any ny sandany euro zany rehetra zany zany miprofy satria tsy afaka manao fanondrana antsika tratran'ny confinement avy eo indray tsika le orinasa tokony hanodina atao toerana zany hoe finanana ny fananatiny zany tokony ataotsika consommation locale tsy nataotsika koa zay dia ny orinasa tsy nampitsika dia voatery izy mandroaka ampiasa dikan'izay zany amin'ny teny français moa dia matahotra ny récession économique ny tenako eo amin'izay pejy ny toekarena izay hatrany dia mivoaka sepitra avokoa amin'izao ny orinasa malagasy ampolony ny orinasa ny katona tao anatin'ireny amin'ny anara-pahasalamana ireny manana didy amin'ny fanomezana tantsorika ireny nefa ny fanjakana toy izao indrindra ny fijerina pay toekarena iray makasika izy ity teny Mahamasina teny Mirady Ora Benjamina sy Tahiriny Anatrano no nanao ny fanadihadiana ampolony ny orinasa malagasy miatena no nakato ny fanjakana izay miankin-doha amin'ny banky eto an-toerana anarivony tsy anasa vokatra zany etsy ankilany tsy manana vahaolana ho an'ireo vahoaka very asa nefa ny mpitondry fa ady isoana vehivava ny nampijanonanao orinasa roapolo mahery zany hoe tsy nalohetra sy ny tena ady isoana vehivava izany endrika roa ny azonao natao na nataona administrateur délégué izy dia misy apahany vola miverina amin'ilay tompony ny apahany andoavana an'ilay trosa dia tsy voaroka ampiasa amin'izay miaina ara-dalàna ny olona miaina ny tsy anasa ary ny faharoa manarakaraka an'izay indray tokony keo ianao zany tsy manimbanimba zavatra manimba fotodrafitrasany manimba aina manimba aina zay tadiova iny fotodrafitra ny aina olona maro misitraka an'iny nefa pitehinao za mihevitra zany fa amiko any zay nanoro-hevitra nampanao an'izany dia diso mihitsy ary za koa mitodika kely amin'ny tale général ny etra zany amiko koa tokony hijanona mateknisianina azy izy dia mijery hoe tokony sa tsy tokony atao ty raha manao manakatona an'ity tsika inona no tombotsoa inona tsy tombotsoa fietsika atao maneho amin'ny vahoaka izay tsy mianaka antoroahana intsony fa manana ny ampy ny fanjakana amin'ny fitokanana fotodrafitrasa sy ny famorim-bahoaka etsy sy roa to endrika fandrabirabiana izay verina fa tsy ho tsara ny fiantraikany eto amin'ny firenena izy ary zay olona mbola milaza amin'ny fitondrana indray fa andeha io nazy indray ny azy zany fa za fa mahita fa io récession économique io hoe hitarika tsy fafalian'ny olona hitarika tsy fafahan'ny olona miaina ara-dalàna dia ny farany zany hitarika fipoahana ara-tsosialy ary betsaka ny hitako mandeha amin'ny hainao manjery miteny foana hoe fakaiky ny fipoahana ara-tsosialy raha tsy mitandrina tokony andray lesona zany ny mpitondra eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray vao mikasika ilay aitranongoavana ny tranga tetsy Manaritsoa Isotry ny sabotsy lasa teo dia nisy androany ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety indray tamin'ireo traboina Nzava Ndremahefa Manora Ndremalala
fito amby folo sy roanjato ireo trabona vokatry ny firehetana teny Manaritsoa isotry ny asabotsy lasa teo. Trano vita amin'ny hazo ny 520 amin'ireo ary ny 520 kosa trano biriky. Hatreto aloha dia tsy hita izay vahaolana mivaingana naroson'ny fanjakana ho azy ireo. Mbola ny fikambanana tsy miankina sy ny mponina teo amin'ny manodidina no nanome toerana hitoeran'izy ireo. Mba ho tonga any amin'ny filoham-pirenena zany mba hijerenay vahoaka madinika amin'ilay haitsany satria ilay trano zany izay izao tsy mbola boribory daholo mbola tsisy mihitsiny dia tsy mahazo manangana trano azo tsony dia mba mangataka amin'ny filoham-pirenena zany izay mba hijerenay amin'izay le tsy azo nanganana trano azo zany tsony. Ny eton'ireto vahoaka manana tsy misy satria tonga amin'ilay fiteneny no hanina an'io dia tavina an'io ny apitso dia tavina apitso. Manarakarak'izay eo amin'izao toerana izao dia tsy misy trano elofana ny vahoaka amin'izao fa ny amin'ny tranolay ka izay zany dia mafisina itona ny fangatahana fanampiana any fitondram-panjakana isan'ambaratongany satria amin'ny toerana izay anaovana ilay tranolay koa tsy fantatra satria tompony no ametrahana an'io tompoko misy tompony io tanàna io mety hoe deleo no men'ilay olona akaiza ireo vahoaka ireo rehefa tapitra ny deleo men'ilay olona. Tena mafy aminay aloha ilay izy fa raha azo atao dia lolo mba misy trano kely iainana zalony satria ty tsy aharitra angety zavatra ty dia izay zao na ny asanay na ninona very daholo zanakay tapaka fianarana indray ny amin'izao. Ankoatra ny tosika avy amin'ny fanjakana izay angatahan'izy ireo dia andrandrain'izy ireo ihany koa ny tolo-tanana avy amin'ireo malala-tanana. Eo amin'izay pejiny sosialy izay hatrany dia tsy mbola hitambaolana mihitsy aloha hatreto ny fisitrahany vahoaka malagasy rano fisotro madio na dia eto Antananarivo ary satria dia faritra maro eto an-drenivohitra no mbola andrenesana fitarainana mahakasika izay famatsin-drano avy amin'ny orinasa JIRAMA izay. Nanao fanadihadiana androany mahakasika izay indrindra teny Vandry teny Njavan-Dremahefa sy Manora-Ndremalala. Mbola ambany dia ambany ny fisitrahany vahoaka rano fisotro madio eto Madagasikara. Antony iray mahatonga izany ny tsy fisihan'ny foto-drafitrasa mateza sy maharitra eny anivon'ny fokontany tsirairay aveny. Manoloana izany indrindra dia nisy ny atrikasa no tanterahan'ireo fikambanana tsy miankina ny arahana tamin'ny ministera misahana ny rano androany. Raha ny zava-misy aloha dia tsy mbola hita izay vahaolana matipaika avy amin'ny fanjakana hamahana izay olan'ny rano izay. Ny fahatsapana tatoato tao anatin'ny 12 taona na 10 taona taty aoriana taty zany dia hita hoe izay tantanany tsy miankina dia hita fa maharitra ilay izy ary ahitambokatsoa dia izay no mahatonga anay hoe tsy maintsy atao ty atelier 3P ty moa etsy andanin'izay koa hoe ny famatsim-bola ny secteur zany tsy maharaka raha famatsim-bola mpanjakana ihany na famatsim-bola ny secteur privé ihany ny partenaire technique et financier ihany famatsy vola avy any ivelany fa tsy maintsy mitondra famatsim-bola koa zany ny privé mba fahana mampandroso azy. Araka izany dia ny fikambanana tsy miankina indray izany no mamatsy vola ho an'ny fanjakana. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mandra-paroviana ary ny malagasy no iaina ao anatin'izay olan'ny rano izay. Fa ny andro ny 17 ny volana oktobra toy izao no andro maneran-tany ankalazaina sy ahatsiarovana ny atao hoe patrimoine audiovisuel. Ampatsahivana ao anatin'izany hatrany ny tantara ny orenany Hainao Manjery nisy voalohany tamina firenena iray. Namintsoavelo sitraka tahiry ny aina. Société de radiodiffusion de la France Outre-mer no niantsona ny Hainao Manjery mpanjakana nisy voalohany teto Madagasikara araka ny fanazavana netiny Latimer Rangers mpanao gazety zokiolona eto Madagasikara. Taorin'izay dia niova ho radio Tananarivo izany toy ny tany Congo Brazzaville hoe radio Brazzaville. Rehefa nahazo ny fahaleovan-teny Madagasikara izay vao niova ho radio Madagasikara ny anarany onjapeo taty aoriana ary teny Antaninarenina teny no nisy izany. Teny ihany koa no namolavolana ny matoan-dahatsoratra rehetra ary fotoana maromaro taorin'izay dia nitambatra ny televiziona sy ny radio pirenena. Atao hoe patrimoine harena iombonana zany no azo lazana azy ka dia iombonany firenena malagasy ny vahoaka malagasy ny fananana an'ireo haino amanjery ny fanjakana. Ny mpanao gazety izay niasa tamin'izany dia lazaina etona fa mpiasa ry zareo ka tsy dia nisy fahafahana niendaka amin'ny mpampiasa izay zavatra
lazainy tao. Arak'izay nambaran'ity mpanao gazety zokiolona ity izay dia isan'ny mitana andraikitra lehibe ao anatin'ny aina aman-jery ny mpanao gazety, isan'ny atahoran'ny mpitondra hoy izy ny mpanao gazety ary ambaratrany fa mahalala vaovao mialoha sy mahafantatra bebe kokoa ny lafin'ny politika any karamanohitra dia kendrena hatrany ny hampanginana azy. Manahirana mantsy ny hoe miasa amin'ny haino aman-jerim-panjakana satria mazava ho azy fa tsy maintsy le politika hitondra ny fanjakana ny raharaha ankapobeny zany no ankatoavina sy irona ny antsointsika hoe editorial. Mampametra-panontaniana ny rehetra kehitriny hoe ahoana ny fahalalahan'ny mpanao gazety maneho hevitra raha tsy resaka fotsiny ny isan'ny mpanao gazety nahiditra ponja tato anatin'ny fotoana fiboana, anahoana koa mitoy ny tantaran'ny vakoka mikasika ny aino aman-jery eto amintsika izay ampitaina ho an'ny taranaka afara mandimby. Endritsika maranana ny vaovao ary amin'izao alin'izao tahaka ny mahazatra dia eo amin'ny vaovaony maresaka iraisam-pirenena dia efa miomana handray anjara amin'ny ady ifanandrinany amin'ny Azerbaïdjan ireo Armenianina any Haut-Karabakh toy izao ihany koa ireo diaspora Armenianina maneran-tany. Tsy maintsy resy i Azerbaïdjan hoy ny fanehoan-kevitra izy ireo efa mivondrona isaky ny firenena misy azy ireo amin'izao fotoana izao ary samy nanambara ny fahavononany. Fanampanazavana eo amin'ny sariny France 24. Mandray anjara amin'ny fifanafiana any Haut-Karabakh ireo sivily Armenianina, samy milanja fitaovam-piadiana avokoa izy ireo. Raha nambarany tsy natokana ho an'ireo miaramila ihany ny ady fa rehefa ho an'ny tandrazana dia mila miaraka am'rahina. Izany indrindra hoy izy ireo no antony rotsahana ifotony miaraka amin'ireo miaramila miisa 5 alina. Ny Armenianina maneran-tany mihitsy no tokony ara-ivondrona natevin-daharana ny ady hoy ny solotenan'izy ireo. Ireo izay rehetra manana fitaovam-piadiana dia tokony tonga any Haut-Karabakh mandray anjara amin'ny ady ifanandrinany amin'ny Azerbaïdjan. Efa mivondrona ireo diaspora Armenianina maneran-tany ary manangom-bola entina hividanana fitaovam-piadiana hanampiana ny eo an-tanana araka ny loharanom-baovao. Dia mifarany indray ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao tany an-tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany sambana fampalalam-baovao ny MBS mamy fotoananao raha mipitso amin'ny ora tsy miova hatrany mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.